manolotra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy. Efa tamin'ny fiandohan'ny herinandro no ny andrandrahorana ny fatra Analamanga. Ny antony anefa izany ka tany amin'ny fatra Bongolava Itasy ary Vakinankaratra ihany no nisorana. Rapitso faharoa amby roapolo ny volana septambra kosa ary dia hirarinina sy novinavinaina azo ny anjara oram-baratra isika eto amin'ny fatra Analamanga. Toy izao ny sipiriany amin'ny toetrandro novinavinaina amin'ny rapitso. Manerana ny Madagasikara ao amin'ny rapitso maraina dia somary olalovandraona ny fatra Antalasy Analanjorofindy. Tahaka izay ihany koa ny ilany atsinanan'ny Atitany any Fianaratsoa. Anorana matevina ny fatra Vadivavy sy Atsimo-Atsinanana ary maina ny andro ny amin'ny fatra sisa. Ao amin'ny rapitso Tolakandro dia anorana tandrifin-drahona Metoarakotroka ny faritanin'ny Antananarivo sy ny fatra Melaky. Anoram-baratra kosa ny fatra Atsinanana sy Vadivavy. Anorana malefaka ny fatra Atsimo-Atsinanana sy Taolagnaro ary maina ny andro ny amin'ny fatra sisa fa olalovandraona ny Raiapahatelo avaratry Madagasikara. Mahakasika ny maripana ao amin'ny rapitso maraina indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy. Ny aty amin'ny faratry ny Avoatany zao dia 7 hatramin'ny 14 degré celsius no voatombatombana. Ny faritra Moritsiraka indray dia manodidina ny 20 hatramin'ny 13 degré celsius ary misy hatramin'ny 14 degré celsius moa ny amin'ny faritra sasany. Ao amin'ny rapitso Tolakandro dia mananika hatrany amin'ny 5 degré celsius ny hafanana any Mahajangany. Ny aty amin'ny Atitany moa dia 20 na 20 degré celsius any Vakinankaratra any dia 20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso Raipita-Ranomasina ianao dia Ibaliga be, Ingabe Masoandro, any Milandro, Johannesburg, Seychelles, Comores ary any Paris any. Ifandimby amin'ny rang izany any Nairobi, La Réunion sy Maurice. Anorana tandrifin-drahona kosa tompoko lasy tompoko vavy any amin'ny fatra Bangkok. Dia izay no azonao rosoantsika manome fotoananao zahay eo amin'ny rapitso. Veloma tompoko.